Arak'izany dia tsy vitsy amin'ireo sekoly no efa nanomana mialony ray aman-dreny amin'izay fisoratana anarana izay. Eo ihany koa ny amin'ny fanangonana ireo antota taratasy samihafa ilaina amin'ny fisoratana anarana ho amin'izay fanadinana CEP izay. Isany amin'izany moa ny tetsyanivon'ny EPP Analakely. Tanterandravaka Randriamanala Somra Samuel moa ny andindiny ity vaoaty. Miisa 300 ireo mpianatra amin'ny kilasy CM2 izany ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE amin'ity taona ity raha ho any eto anivon'ny EPP Analakely. Ialana amin'ny fahatarana amin'ny fanangonana ny antota taratasy dia tamin'ny volana Desambra teo dia efa natao ny fanentana tamin'ireo ray aman-dreny mba hikarakara ny kopim-pahaterahana izay isan'ny taratasy iray fototra takina amin'ny antota taratasy fisoratana anarana amin'ny fanadinana CEPE. Mbola tsy nisokatra ny fisoratana anarana zany dia tamin'ny volana Desambra talohan'ny vacances de Noël zay dia efa nanafatrafatra satria ny tena problème amin'ny ankizy zany dia teo amin'ny copie bulletin de naissance zay zany tena olana aminy dia tanjany zay dia efa nanafatrany zareo dia vao tonga ny 5 dia efa nisy nanatitra dossier na dia efa dossier ary zay vao nisokatra ny fisoratana anarana. Vaindondra raha ny tompona andraikitry ny sekoly eto ny fanatsarana ny faripaizan'ireo mpianatra indrindra fa ireo mpiadana ary miasa miafy ho amin'izany ny mpampianatra mpanabe. Fandaminana aloha hatreto zany a dia miezaka foana zany manatsara ny taole fahafahana zany mba miezaka foana zany mba ho isonitra foana zany le taon'ny fahafaham-panadinana indrindra fa eo amin'ny 6e fa ny CP zany ohatran'ny ray sy roa ihany tsy afaka fa ny 6e zany satria mahakonkouro anazy iny dia miankina amin'izay moyenne ny ankizy. Ankoatra ny kilasy ambaratonga fototra voalohany dia manana garabola ihany koa ny EPP Analakely. Arak'izany dia mitotaly 307 ny mpianatra voaisa eto anivon'ny EPP ity.